Tovolahy 17 taona maty voatifitry ny zandaro atao amin'ny distrika ny Soalala akomina ambanivohitra Andranomavo afokotaniny Ambonara anefa 12 ny volana Janoary lasa teo. Ranonambarany ny avany ity olona maty ity tsy mazava amin'izy ireo ny fomba fitifirana ary mety antony ny tifirana ny zanak'izy ireo. Manakalaelo ame famonoana zanako sy rariny tagna amin'ny faritra Andranomavo ambanivolo any ka tinivitry sy rariny zany zanako raha mba nisy fitaregna avy aminazy tokotry sy namotry zany da natao aketo mbola sarepokon'olo ary tsy nisy izay tonga de efa vonono zany izy malahelo moa ko tegna ko iaho reniny teraka anazy sy lefitry ko aloha fa mitaraigna ty amin'ny manam-pahefagna iaho agny amin'ny maire député district itaregna ko avy zay jusqu'à agny procureur satria mampalahelo anakahy ifatiny zanako vonono samy rariny izy sisy defony sy mba nangalatry tratram-body aomby sy mba na hoe namaky tragno voatratry tonga de tinifitry am'izao ka nanomboky tamin'ny 15 janvier teo ny tifirandreo anazy jusqu'izao sy haiko am'izay moa koe rariny ezako hoe raha nitifiragna anazy mitondra agnalahelo ko atyany aho tamy fotoany andro io izy tsisy tany nomba fa miasa tanimbary eo izy miasa eo da mandritra ny telo andro izy zany magnaboky vary avao eo foana agnesana tanimbary rango marandray izy ziskariva rehefa niakatry boka tanimbary zany de fa sy nandeha ninambaratragnonay mako fa nandeagna amy sipana agny amy namana atragnony sipana eo izy zay vao nalaindreo amizay de fa izy fa maty ane vao nifoazindreo ahay ty ame tragnonay ty nalaindreo zany 10 ala tragnony sipany de nitifirindreo tokotany eo niasa tanimbary eo matsana sy ariva hitandreo foana tsy samborindreo alina tokony amin'ny 10 izy idirandreo tao sy nambotra andreo nataondreo ambony tanany naboakandreo tokotany eo tonga de nitifirina tsy sakety akory ny ray aman-dreny amin'ny tanàna tsy nibitsina hoe ity olona karaha zao e tsy nibitsina tonga de fa hoe nitifirina rehefa voatifitra io zazalahy io indreo koa nanontany hoe iza ity nanontany eny valainy io raha fa boka anatin'ny trano sipany io ao izy de niteny valainy io hoe isedra io mba atao izy io ndesa dokotera ay moa dahalo maty mbola irana koa hoe olo valainy koa irana hoe ndesa dokotera mba narisy zany na bataindreo ny valainy io koa izy hoe ndesa dokotera kanto fa tsy avy am'le tombo fahasalamana hoe hitsabona anazy loka de niala ny ainy zay indrindra tompony mampalahelo anaka tesa voatifitra taminazy ny voatifitra ny jato sy de niboaka ety satria izy manamboatra an'izao amirirany ty aty de niboaka amin'ny tinitritry nyty zany lebala manao ansoavo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny fanjakana malagasy ireo vahoaka mipetraka ao anatin'ny komina Andranomavo amin'ny fomba fiasany mpitandro ny filaminany. Mampalahelo anay agny ambanivohitra de zao fomba zao mba mitaraigna amin'ny filoham-pirenena malagasy mba hitsinjo anay agny ambanivohitra satria alefandreo zany gendarme atao iaro anay vahoaka agny anefa le gendarme alefandreo ny rahan'olo mamono mahafaty ataranakinay zay mampalahelo anay ahoana moa ifipetrakinay am'izany plasy zany irahana i gendarme hoe agnatsara vahoaka nefa tonga agny izy ny rahana mamono mahafaty an'le zaza malahelo fonay andrasana arak'izany ny mety valy ny fanadiadinina mikasika ity olona voatifitra ity.